Ndeha isika hijery hoe inona ny zavatra malaza any amin'ny faritra Sofia, indrindra inona ny zavatra mandalo any amin'iny faritra iny. Misy moa ny tena vaovao mahafinaritra amin'iny faritra iny, misy ihany koa etsy andanin'izany dia vaovao mampalahelo ihany koa, ndeha ho jerivantsika izany ary ndeha ho tantaraintsika sy ampahafantarina ny be sy ny maro. Raha olona mipetraka amin'iny faritra Sofia iny moa dia tsy misy tsy mahafantatra ny haratsian-dalana misy eo amin'ny Antsihy sy Mandritsara ary Antsihy Belanana ihany koa. Anisan'ny vaovao mahafaly moa ity vaovao nivoaka ity ny hoe miainga avy ao Ankazibetshay district Antsihy ka hatrany amin'ny tampo-tanànan'ny Bealanana no hasiam-panarenana manontolo ary hovitena goudron avokoa mba amahana ny fahasahiranam-bahoaka. Araka ny news nivoaka moa dia niaona tamin'ny governoran'ny faritra Sofia ireo lehiben'ny orinasa hanao ny asa mialoha ny fijerena ny toerana asiana fitaovana ho ampiasaina. Asa avy hatrany no hatomboka ho izy ireo rehefa tonga ny fitaovana izay efa tsy ho ela intsony. Araka ny fanazavana moa izay ny zavatra nivoaka ary izay ihany koa ny fanambarana izay nambara. Foto-drafitrasa goavana sy manara-penitra no apetraka amin'io lalana mampifandray ny district Antsihy sy Belanana io ary lalam-pirenena faharaiky amin'ny telopolo bis izay nampanahirana hatrizay io. Marina moa izay zavatra lazainy ity Aboahankiaka ity satria tena nampanahirana ny vahoaka ny faritra Sofia moa io lalana Belanana Antsihy sy lalana Mandritsara Antsihy ihany koa. Ity moa dia lalana Belanana Antsihy no nasiandreo resaka fa mbola tsy misy resaka lalana Mandritsara Antsihy. Mazava loatra moa dia vaovao mahafaly ho an'ny faritra Sofia ity, indrindra ireo mipetraka ny Belanana satria anisan'ny lalan-dratsy ity. Be de be ny faly ary be de be arak'izany no nankasitraka mialoha raha vantany vao nivoaka ity vaovao ity fa ny faniriny maro fotsiny hoe aingane ho vita fa tsy ho vinavina toy izao satria efa ela ihany no narenesanay fa hamboarina ity lalana ity. Ary ity voambolana manara-penitra ity ho ireo sasany izay namoaka ny hevitra moa dia tena ohatrany efa manahirana ihany ny mihenony hoe manara-penitra. Aingany hanara-penitra tokoa ny lalana izay ho vita fa tsy toy ny lalana Ambiloboe Vemara araka ny fanehoan-kevitra ny olona sasany izay namoaka ny hevitra manoloana ity news izay niparitaka ity. Andrasantsika moa ny mety ho toy ny izay ary rehefa manomboka ny fanamboarana dia tsy maintsy ho rentsika ihany, ndeha ary ho jerevantsika ny vaovao manaraka mbola amin'iny faritra Sofia iny foana. Ity rahalahy malala ao amin'ny tompo ity dia tsy misy tsy mahafantatra azy raha nipetraka tao Antsihy. Antsihy moa dia renivohitra ny faritra Sofia ihany koa satria amin'ny resaka ny faritra Sofia isika dia tsy maintsy resahana ny momba an'ity rahalahy ity. Rahalahy Orlan Ramboolamanana Abasimadani dia anisany lehilahy izay nihetsiketsika tao Antsihy, mpanao klipy izy tamin'izany fotoana izany ary nianatra tao amin'ny ITP, nanao langue anglaise ihany koa ary be de be ny tanora mahafantatra azy. Ankehitriny moa dia nisy vaovao mahafaly ny mikasika an'ity rahalahy Orlan ity. Nohon' izany dia tsara ny mampahafantatra isika rehetra any amin'ny faritra Sofia ny vaovao mahafaly mikasika an'ity rahalahintsika ity fa tanteraka tao amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy Antananarivo renivohitrany Madagasikara ny lanonam-pianihanany Orlan Ramboolamanana izay nivoaka mpisolo vava tamin'ny 7 Aprila 2024. Mpandraharaha zanakin'i Sofia moa ny tenany, nianatra sady niasa ary izao nahatratra ny tanjona niriny izao. Nohon' izany dia miarahaba sy mirary soa ho azy isika rehetra hijoro araka ny fianianana izay nataony moa izy. Mbola hijanona amin'iny faritra Sofia iny foana isika dia tsara ihany koa ny mampahafantatra fa Dokotera Andrim-pirenena tamin'io 7 Aprila 2024 io ihany koa dia vita tao amin'ny Universitén'ny Fianaratsoa ny soutenance de doctorat en droit izay nataony ary izany olona izany moa dia anisan'ny tanora zanakin'ny faritra Sofia ihany koa avy ao mampikony ary nandalina momba ny lalàna. Matetika moa izy mizara izany fahaizany izany ao amin'ny tambanjotra Antserasera. Ny antony nanaovany izany fizarana izany moa dia mazava ho azy fa mba ho fanampina ny mpiarabelona ary efa nozarainy tao ihany koa ny tsara ho fantatra momba ny trosa sy ny fisaraham-panambadiana ary ireo tsara ho fantatra maro no efa nozarainy ity namana ity tao amin'ny tambanjotra Antserasera.
Reharehany fakitra Sofia daolo ireny olona ireny ka tsara ihany no mampahafantatra izy ireny ary tsara ihany koa no hiarabana ireny olona ireny satria tena anisany vaovao tsara izany ary vaovao mafaly ihany koa. Mbola amin'iny fakitra Sofia iny ihany ndeha ary hojerevantsika ny vaovao manaraka ihany koa. Anisany somary nahagaga ny maro sy nanaitra ny maro ihany koa fa namoaka feo manoloana ny toedrara politika sy resabe momba azy izay lazaina fa tsy nahaloa volana ilay antsona hoe caution kanefa nanatitra antotan-taratasy firotsahako fidina nambarany fa tara fahatongavana ny vola ka tsy nahatratra ny 7 ora nomeny seni fa na izany aza dia efa niomana ny tenany ary azo antoka fa lany soamantsara raha nahazo fankatoavana teo i Zozo Zingembayavy. Marina fa anisany nirotsako fidina tamin'ny antoko politika Aremamo i Zozo Zingembayavy ary izao tara fahatongavana ny volana caution izao ka tsy tafiditra ho isan'ny kandida ny tenany. Anisany nifaninana tamin'ny fifidianana mialoha ho kandida solombavambahoaka atolotra ny vovonana firaisankina fa palady no lany. Nilaza moa ingia Zozo Zingembayavy fa nisy fifanarahana mialoha niarahany izy sy kandida nirotsaka tamin'ny anaran'ny vovonana firaisankina io saingy nivadika ilay kandida rehefa nahazo sehatra. Nohony ireo rehetra voalaza ireo dia namoaka feo i Zozo Zingembayavy ny hoe tsy rariny ary tsy mendrika hisolo vavavahoaka ny olona mpamitaka hoe ingia Zozo raha ny vahiny tamin'ny onjam-peo tsy miankina iray tao Antsohihy. Nanambara fa mpamitaka ary tsy menatra mivadika ny kandida nirotsako fidina amin'ny vovonana firaisankina io. Ny fanambarana faharoa izay nataony moa ny hoe ankoatr'izay dia nandrahona ny hamoaka dossier momba anio kandida solombavambahoaka izay natolotra ny vovonana firaisankina io i Zozo Zingembayavy rehefa tonga ny fotoana fa arahantsika eo ihany moa ny mety hotohiny fa manomboka mafana ny raharaha politika ny ao Antsohihy tamin'iny herinandro lasa iny. Mbola any amin'iny fakitra Sofia iny ihany koa any amin'ny fakitra Befandrina avaratra dia nisy tovolahy izay nanolan-jaza nanolana vehivavy sakezany namany. Ny fomba nanatanterahany io fanolanana io moa dia nofitahiny sy notambazany tamin'ny boky misy laza adina efa voatsarana hoe CG type corrigé ireny i zazavavy kilasy voalohany ao amin'ny sekoly tsy miankina iray ao Befandrina avaratra mba ho tonga any an-tranony haka izany boky izany. Rehefa nahare io resaka io moa ilay zazavavy dia nandeha siklôposy avy hatrany mba ahafahany mahazo izany boky izany ilay zazavavy vo 12 taona monja mba ho any Antanambola cité izay toerana misy tranony ilay tovolahy sakezany namany. Tokony ho tamin'ny 5 ora ariva moa nandehanany ilay zazavavy nangatahany mba hanao firaisana aranofo aminy mialohany hanomezany ilay boky fa tsy nanaiky ilay zazavavy. Noho ny farany dia notereny tenda ary noesoriny ilay tovolahy ankeriny ny zipo teny aminy ary nanamparany ny filany ratsiny ka lasa izy nandohitra rehefa aveo. Tomany ilay zazavavy ny tantarany zavatra nanjo azy tamin'olona mipetraka manodidina teo ary ireo mponina aveo no nanoro hevitra azy mba hanatona ny mpitandro filaminana. Tonga nitaraina teny amin'ny polisy ilay zazavavy ny alahady 14 aprila 2024 teo. Nantsona moa ny sakezany ilay tovolahy mba hanamorana ny fisamborana azy ka ny zoma 7 aprila 2024 teo no nanatanterahana ny paikady ka voasambotra ilay navandoza na niezaka nandositra polisy aza. Mazava ho azy fa miroso amin'ny famotorana ny polisy ary hakarina fampanoavana amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao mandritsara izy aoriany izay. Ho faramparanantsika moa ny zavatra resantsika ka tsara ihany ny mampafantatra an'ity olona ity avy any Maroantsetra ary anisan'ny lehilahy miavaka indrindra hafaka mamatotra ny tongotra vitsika. Lehilahy anisan'ny miavaka moa ity lehilahy ity eto Madagasikara ary avy any Maroantsetra izy afaka mamatotra ny tongotra vitsika kely ireny amin'ny taretra. Tsy anganongano sady tsy honohono moa ity zavatra ity fa tena navoakany tokoa izany nandritra ny niseho talenta izay nataony. Nohon' izany dia tsara ihany mampahafantatra isika rehetra ny mikasika an'ity lehilahy avy any Maroantsetra ity fa tena anisan'ny miavaka ary anisan'ny zavatra tena sarotra izany mamatotra ny tongotra vitsika izany. Za mino marimarina kokoa fa maro amintsika rehetra no mbola tsy nahita ny tongo bitsika nefa ity lehilahy ity dia mavita mamatotra izany. Zay koa moa ny amin'iny dia ho taperintsika ny vaovao mikasika an'izay fa zista tsetsatsiakitra foana ireny sy fampahafantarana.
Zay sy zay ny zavatra malaza tany amin'iny faritra Sofia iny, zay sy zay ny vaovao malaza any amin'iny faritra Sofia iny koa raha manontany ny olona hoe inona malaza any amin'ny faritra Sofia dia ireny rehetra izay notantaraintsika teo sy ireny rehetra izay nampahafantarina teo ireny. Zay sy zay koa ny amin'iny ire tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana isika rehetra navita ny hainy video hatramin'ny farany ary mbola iangaviana foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka ka hametrabeloma izahay rehefa avy nitantara ny vaovao malaza tany amin'iny faritra Sofia iny, rehefa nitantara sy nanambara inona ny malaza amin'iny faritra Sofia iny. Zay fa veloma daholo ianareo rehetra amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy gabioie. Tsao tsao.